Fagnarabantsika rehetra amin'izao alady maraina izao. Zavatra napetraka Jesosy ho zaraina amintsika ary atsika rehetra tena tsy akanavaka mihitsiny dia raha sinanao hevitra tsy hoe fampianarana ava be zavatra fofoy ihany dia mahakasika ny atao hoe sakrifisy na hitadao moa zany antika anazy atena malagasy betsaka fa zay mila hoe azontsika ny teny anankiray hoe sakrifisy. Rehefa miaraka an' Jesosy tsika mandeha ny fotoana dia ahoana moa zany lasa somary manao laisser aller tsika, lasa somary manao kitoto rehefa eny dia tsika koa resana ny fahasoavana dia tsika koa nivoaka tao Babilôna dia tsika tena lasa azafady afa na tsika fa lasa mahatonga atsika alaina dia arivavaka na maralendo kely fotsiny ary tsika dia lasa malaina. Raha misy olana kely fotsiny tsika dia tena tsy vonina ny androso ohatra mihitsy anao zavatra ho an' Jesosy satria hoe efa ao anatin'ny fahafahana. Ny zavatra tena tiako zaraina androana apetraka Jesosy mavesatra tato anatin'ny foko dia miaraka an' Jesosy tompoko sakrifisy. Andriamanitra dia tia sakrifisy. Aza mieritreritra mihitsy tsika fa hoe izay vitantsika ihany dia izay tsia le zavatra mafy amintsika iny mihitsy ny tadiaviny, iny mihitsy ny tena andrasany, iny le hoe fanatitra manopofona fan'Andriamanitra. Be dia be mihitsy ny fanatitra natao tao anaty baiboly fa hijerytsika rehefa avy eo fa be dia be mihitsy nankasitrahan'Andriamanitra ary misy tena nankasitrahan'Andriamanitra. Ny sakrifisy dia tena hoe fomba anankiray tena tsy azo niodivirana mihitsy tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Nanomboka tao amin'ny Abela sy Kaina tany nanomboka ny sakrifisy voalohany ary ny sakrifisy lehibe indrindra ny sakrifisy natao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary isika ihany koa dia mbola atsoina ho amin'izay sakrifisy izay. Loantsika mieritreritra hoe efa vitan'i Jesosy fa nenazy e vitako ihany ka rehefa misy ilanantsika na Jesosy na ny manodidina dia izay mety amintsika ihany, izay miarrange antsika ihany, tsy izay mihitsy ilay izy fa izay tena tadiavin'i Jesosy. Ary ny mahasakrifisy azy dia maharary ny sakrifisy. Tsy misy sakrifisy moramora zany. Ny sakrifisy anaty baiboly hatramin'ny fiandohana ka hatramin'ny fiafarana dia izay hoe mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra, miapeze. Zany hoe be da be ny endrika sakrifisy tao fa rehefa natao ny sakrifisy dia mitony ny fon'Andriamanitra dia nanao zavatra izy. Tsika lasa malaina ao amin'izay sakrifisy izay. Zay lazaiko teo hoe na zavatra kely fotsiny ara zao tsika amin'izao vanim-potoanantsika izao dia tsy vitsy zany ka tsy afaka misy an'izao aloha. Nefa Jesosy tena mangataka an'izay. Andriamanitra tena nandinika ny baiboly tena gaga be fa kely tena tian'Andriamanitra mihitsy ny sakrifisy. Ary amin'ny Hebreo izy tena miditra lalina mihitsy koa ny amin'izay. Jerentsika voalohany ao amin'ny fanatitra nataon'ny Abela sy Kaina ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko fahaefatra. Genesisy toko fahaefatra. Essa moa ny sakrifisy nataony manomboka atao amin'ny andiny voaloha mba misy afaka namaky amin'ny teny malagasy hoe izay manana micro. Genesisy toko fahaefatra andiny fahatelo. Ary rehefa afaka elaela dia nitondran'ny Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova, fa nitondrany Abela kosa ny voalohan'ny terak'ondrona dia izay matavy. Ary Jehova nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny, fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany.
teo zany ny fanavitra voalohany nataon'Andriamanitra indraindray tsika raha mijery dia efa maninona kosa raha nitsitiany Jesosy ve le nataony Abely nataony Kaina fananinona kosa nefa samy mba nanao izay afaka nataony any, anankiray no mpambony, anankiray zany mpiompy. Teo zany Jesosy dia efa nametraka ary nahitana hoe misy ny akasitrahany misy ny tsy akasitrahany ary tsy maivamaivana tamin'Andriamanitra mihitsy rehefa natitra fa tena mandrasany mihitsy. Dia zavatra tsitra lalabentsika fa raha atao indray mijery toko-maso fotsiny dia mahasamihafa azy dia indray vokatry ny tany dia indray misy aina ao anatiny. Izany hoe raha fitinina fotsiny ny fanatitra akasitrahan'Andriamanitra dia ny fanatitra misy aina. Izany hoe izay tena mandalo amin'ny famonoana mihitsy. Raha ho antsika olombelona zany izy dia tena hoe mandalo amin'ny famonoana nofo mihitsy. Sakrifisy tena marary zany, sakrifisy tena mianatra manaina zany. Fa raha zavatra fananana zany raha resaka hoe voly tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany le izy izay raha fitina. Fa teo amin'ny Abely no tena nakasitrahany satria misy an'izay hoe famonoana zay tao anatiny misy raha nalatsaka ary dia haintsika mihitsy ny tantara avy eo Jesosy nalatsaka ny rahany Jesosy mihitsy namoro-tena ho sakrifisy hamonjenantsika. Raha mandingana kely tsika avy eo nahitana ihany koa hoe izany fanatitra tena manikofona tamin'Andriamanitra voalohany zany dia tao tantaran'ny Noa. Nisy tao Noa rehefa avy napiditra ny biby rehetra dia efa vita ny zavatra nampanaovin'Andriamanitra anazy. Nisy taona izy nanao fanatitra ho an'ny olombelona izay nanota be. Tena tofoka mihitsy Andriamanitra tamin'io fotoana io hoe tena manao ratsy ny zanak'olombelona. Dia nanao fanatitra Noa dia tamin'izay ny voasoratra voalohany ao anaty Baiboly hoe nisy fanatitra manipofona ka nakasitrahan'Andriamanitra ary dia tono ny fony dia nanao aliansy izy hoe tsy hivadika amin'ilay olombelona intsony fa naoviana dia izy foana ny alina, izy foana ny atoandro satria tena nalahelo zany fon'Andriamanitra ary tono ny fony. Tiako tenena hoe le sakrifisy atao io dia tena akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ary tena andrasany mihitsy amintsika tsirairay. Ny zavatra mahafinaritra antsika averiko foana dia le moramora, le tsy manahirana, le miara-manger, le mety amin'ny fotoanantsika, le mety amin'ny toe-batantsika, ny farerahantsika, ny disponibilité antsika, izay miankina amin'ny volantsika, ataontsika ambinambiny mihitsy raha tsisy hoe sakrifisy ny ankamaroantsika. Za tena ao anatiny izay. Ary zany raha ray an'ity dia tonga ny ray aman-dreny tantandone hoe zaky miteny angia avy eo dia voadiny dia tena fantatro mihitsy hoe mafy izao teny izao ary za izay miteny adina voalohany. Fa za tena menatra an' Jesosy hoe Jesosy inona reny ataoko anao hoe za ve mba tena manao sakrifisy ho anao ve sao dia izay mahafinaritra anay ihany ataoko manompo fa izay tiako ihany, izay zakako ihany, izay tsy mamiza anay ihany, izay tsy mankarary ahy ihany. Dia izay ihany koa ny fanontaniana mipetraka amintsika androany hoe ny fiarahantsika amin'i Jesosy ve tena sakrifisy sa hoe izay metimety any dia fiarantsika. Hijery tantara anankiray tena nanamarika ny fanatitsika anaty Baiboly dia ny tantaran'ny Abrahama sy Isaka. Dia vakitsika mihitsy le tantara mampionina Genesisy 4:20 andiny 4. Genesisy 4:20 andiny 4. Aroa izy eto ny zanakao nilay tokanao izay tianao dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatika borana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Amen. Hatreho ihany. Fakiko kely izy amin'ny teny frantsay fa tena midika be ihany koa. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Raha fanatitra angamba tena ataoko hoe tsisy nangatahana ngeza ohatr'izany. Jesosy Andriamanitra tsy nangataka omby sy ondry satria Abrahama manana be da be. Tsy nangataka zavatra hafa mihitsy izy satria fantany fa manana isan-karazany Abrahama anisan'ny tena nanankarena. Fa inona no nangatahany? Le zanany lahy tokana
zanalahy tokana izay efa nandrasany ataona maro ary tena précisény tenin'Andriamanitra mihitsy hoe le tena tianao. Zay ny zavatra angatan'Andriamanitra amitsika. Zay tena menatra an' Jesosy mihitsy nampianaran'ny tompo any hoe ny zanako lozako 10 andro fotsiny aminao mission efa marary eriny haiko. Efa ohatrany hoe dia tena efa hoe iny ery zavatra ataoko an' Jesosy. Ny Abrahama nefa ho alaina dorana mihitsy le zaza, alaina tsy verina tsony. Nomeny Abrahama le izy, aiza ho aiza, aza ho aiza tsika. Vao zavatra kely nangatan'Andriamanitra amitsika, ary hiditra koa avy eo, fa tsy ho an' Jesosy rehefa ho am-piarabelona koa ny sakrifisy. Jesosy tsy hitantsika mandehandeha eny ka hoe dia hanao sakrifisy ho anazy tsika. Izy aloha tsy mangataka amintsika an'izay sakrifisy araky ny taloha izay tsony zavatra dorana. Fa ny sakrifisy atao dia ho azy ho an'ny manodidina rehetra. Dia tena izay nangatahany ary tena amin'ny andiny voalohany izy dia teny hoe nitsapany Abrahama izy. Ary tena lehibe ny fitiavany Abrahama. Lehibe ny fitiavany Abrahama, tena mampisitrika mihitsy hoe tena tsy azo atao mpanompon'Andriamanitra akory. Fa na zavatra kely ary nangatan'i Jesosy amintsika dia mandady. Lazantsika fotsiny ary marary, mianary no resahako. Lazanako marary fotsiny ary antsoiny Jesosy andany ianao mandeha ria Majunga. Marary ny zanako ahoana reny ataoko hoe. Jesosy amehery tena leona an'izany amin'ny fotoanany. Fa zay lazaiko antsika hoe Jesosy mitaky laharana voalohany, priorité Jesosy. Na ahoana ninina zavatra mitranga. Tsy mbola misy an'izany moa ny zanaka alaina dia dorana. Ary ny sakrifisy tsy hoe alefa fotsiny izy dia vono ihany raha dia izay. Fa izy mihitsy ny tena nalain'Andriamanitra hoe hoeto eo izy. Dia eo izy dorana. Tena ataony Abrahama moa ilay izy. Eo amin'ny andininy tsara be, andininy 12 indray mampionina azafady. Dia hoy izy, aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tampo ny zanakao dia milay tokanao. Amen. Vous dites en français, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tena hoe honoré mihitsy ny fon'Andriamanitra hoe andray zany tena fitiavany Abrahama anahy fa tena nafony be izy efa tena voniny izy. Ary zavatra mahafinaritra raha ty tsy resahako be. Ny zavatra mahafinaritra tao aorianan'io tamin'io Andriamanitra no miseho voalohany Andriamanitra Jireh azy, Jéhovah Jireh. Zany hoe Andriamanitra mipouvoir amin'ny zavatra rehetra. Tamin'io Andriamanitra no miseho se révéler fa amin'ny zavatra ilaina dia mipoitra eo izy nampivoaka ny teo ilay tena atao fanatitra fa tsy mikasika ny Isaka izy. Zany hoe ohatran'izay ihany koa izay fatra zakatsika nataon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady zavatra be amintsika. Ndraindray zavatra tadaviny amintsika arerahana fotsiny. Za tena menatra an' Jesosy ndraindray arerahana fotsiny dia tena tsy afitana zavatra. Nefa tena aina raha tena dilavin'ny tompo. Ary ny tsosiny tena Andriamanitra tsy misy fitiavana lehibe noho izao ny amorana miaina hamonjy ny sakaizana. Ary io sakrifisy io isan'andro hidirantsika izay rehefa avy eo. Tsy hoe ny amin'ny zanakao sy ny zavatra rehetra ihany fa ny fotoananao, ny disponibilité anao, ny asa famponao, ny volanao. Sakrifienao an' Jesosy be, sa asianao limite be hatreto ihany. Eto ihany vita fa malemy ny zanako raha vao mihoatra amin'ny 10 andro. Tsy vita amin'ny volanay raha vao ohatr'izao ilay izy fa hatreto ihany dia ity dia efa mety. Tena zavatra Andriamanitra mitady zavatra lehibe ry zareo a. Tena mpanetretena no izarako an'izany mihitsy tena nazara tena matahotra mihitsy nizaran'izao teny izao satria fantatro mihitsy Jesosy fa manadina. Isaky izay nizarako teto ny fizarana farany nataoko teto tsy tiako tantaraina anareo kory ny nampisedrain'ny tompo aho. Fa mafy. Izy tao nizara resaka fahafenona teto fa mafy ny zavatra nampiarin'ny tompo avy eo. Ary fantatro ihany koa ty resaka sakrifisy ty fa ny tena Andriamanitra dia proveny. Fa rehefa Jesosy maniraka dia matoky aho. Fa izy mampiteny ary matoy izy miteny concerné daholo tsika rehetrarehetra ireo. Aiza ny sakrifisitsika ho an'i Jesosy. Aiza ny fahafoizantsika tena ho an'ny manodidina, ho an'ny asan'ny tompo, ho
ho an'ny fiarahamonina ho an'ny olona rehetra vonona ve tsika disponible ve tsika dia toizantsika amin'izay ajanontsika kely angambany any amin'ny testamenta taloha ahitana misy ny tantarany Davida ihany koa. Misy tao Davida nanisany olona tao Israely sy Juda dia zavatra tsy tian'Andriamanitra moa io dénombrement io dia mbola nataony ihany ilay izy dia aveo izy tena nanenina be tamin'ilay izy tena nanenina be izy nanao an'ilay izy dia teneny taminany izy aveo hoe tena mila manao fanatitra izy manao sacrifice ampitony ny fon'Andriamanitra fa tena tsy netiny nataony andaoka vakitsika zay Samuel faharoa toko farany Samuel faharoa toko farany 24 de Samuel 24 dia izay efa mifitidiko izay ilay tantara fa misy andininy ten'Andriamanitra tena mikasika be ty le andininy 420 ny zavatra misy zany dia zao misy ny arivana dia izy io zany ny teny hoe ame tany izy dia ame omby rehetra anaovany Davida an'ilay fanatitra zany hoe atao ilay fanatitra omena ny Davida maimaim-poana zany ilay fanatitra ao ataony dia jerena hoe zavatra navaliny Davida andininy 420 mampionina aroy ny mpanjaka tamin'ny arahoana tsia fa hovidiko aminao mihitsy arak'izay tokombidiny ireo fa tsy anatitra fanatitra dorana ho an'i Jehova Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho ka dia novidiny Davida sekely volafotsy 50 ny famolona sy ny omby. Vakiko indray amin'ny teny frantsay. Mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Azonareo ve zany Davida zany tsy tea ame zavatra maimaim-poana sy azo mora ao an'Andriamanitra jereo amin'izany ny tena alali ny fitiavany Davida an'Andriamanitra fa zavatra moramora zany la azo mora tsy tia ny mena akory tsika ve manao ahoana tsika mahamenatra eo amatrehan'i Jesosy dia tsika izay moramora dia tsika izay gratuit manome zavatra ho anao tsika dia izay tsotsotra izay moramora indrindra izay tsy dia metimety fa ny an'i Davida nefany tena aleo mihitsy nividiana ilay izy ilay tany eza zany efa nomena maimaim-poana mihitsy nameny aravina anazy maimaim-poana hoe io le air tany toerana io anaovana ho an'ny hôtel le anaovana le fanatitra reo ny omby be da be ataovy ny fanatitra ao fa milo ozy fa zay ny andiny 420 ao milo fa makasitran'Andriamanitra ianao fa Davida tsy mety fa izy Davida hoe aleo hoe zavatra fidiana mihitsy aleo tena qui ne me coûte rien zany hoe zavatra tsy vidiko zany tsy omeko an'Andriamanitra zavatra fidiana lafo mihitsy zany omenan'i Jesosy azontsika ve zany ny sacrifice raha vao zay izy dia tsy sacrifice raha zavatra omena moramora izy dia tsy sacrifice zay lazaiko teo hoe raha ny ombony Abrahama be da be na ny ombony rehetrarehetra fa mbola tsy sacrifice zany mbola tsy nakasitran'Andriamanitra zany satria mbola maivana fa le tokana mihitsy ny tadiaviny dia apontsika ao tsika tena misy zavatra mila sacrifiena ao an'Andriamanitra izy ny malala azy tsy fantatra hoe inony tsy fantatra hoe izy tsy fantatra hoe manao ahoana fa io zavatra anankiray io tena mila atolontsika mihitsy ao an'Andriamanitra so tiantsika ny testamenta taloha dia andaontsika ho any amin'ny testamenta voalohany sacrifice tena antom-pisintsika rehetrarehetra antony fiainantsika rehetrarehetra dia Jesosy Kristy raha tsy misy io sacrifice nataon'i Jesosy io dia tsy ohatr'izao tsika noho izany andaontsika tsy hanao zavatra moramora be foana andao tsy izay mety amintsika foana andao tsy izay miarranger atsika andao tsy izay mampety ny fotoana atsika za mihitsy io teneniko io vao reraka dia reraka Jesosy ka tsy vitako izany misy angatahany olona dia vizana misy zavatra ilany olona fa zay mihitsy dia davy mitoko hoe sacrifice misy zavatra mafy ve moa zany hoe tena tany an-danitra ianao feno voninahitra feno fahatsarana lasa nataony midina tetỳ an-tany ianao anao tena hoe hitondra mafy zany no tena sacrifice zay rehefa lazaiko teo hoe
tsy misy tiarana lehibe noho zao dia manolotra ny aina monjy ny sakaizana ary jesosy dia mamamodely tsika efa izay ny tenin'andriamanitra hoe nitanosika eto tany a dia niana hafatsika an' jesosy kristy. jesosy aza ny se sakrifie nanao fanatitra ho atsika mainka efa tsika ohatry le ahoana amin'izay ara ny fomba iainantsika an'izay any andavanandro zay raha zay teo hoe tsy ndeha hanao fanatitra hoe andeha aka zavatra dia midorana dia ino no akasitran'andriamanitra fa ny fiainantsika isan'andro ozy isy paoly andao jerena indray romanina toko 12 hoe romanina toko 12 andiny voalohany mampiona zay koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'andriamanitra mba hatolotra reo tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka-andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo izany. amen. Zay nangatamiko taloha tany Babilôna rehefa nao rakitra dia miaraka mitsangana dia eo le rakitra dia ry tompony arenao atao le hira dia ohatrany hoe iny le fanatitra amin'io rakitra efajato enjato tsy manao maivana ny efajato sy ny enjato akory sanatria fa le fo le tena fananana ve iny ny zavatra tedavin'andriamanitra dia tena zay resahako tena tonga zany dia zavatra concrètement resahako hoe ahoana le sakrifisy amin'izao fiainantsika izao telo angamba ny resahako ny resaka fotoana sy ny disponibilité atsika zay voalohany indrindra ny resaka vola ary ny resaka hoe ny fiainana andavanandro mihitsy zany dia aka ohatra ihany koa tsika satria ny ten'andriamanitra dia tena nanome ohatra be ary jesosy nasika indray mandeha tsy haiko hoe Luka tsy tadidiko moa Luka 21 ve le resaka le pity le vehivavy nanano tena nanao rakitra take jerentsika indray zay tantara le vehivavy nanano tena Luka 15 ny tantara dia fahintsika tsara nandeha nanao rakitra karazan'olona roa dia ina zavatra nitranga avakina mampiona zafady tonga dia ery 26-27 Luka 15 ve le izy nefa Luka 21 fa Luka 15 afaka vakila le Luka 21 tantara le vehivavy nanano tena nanao rakitra ary jesosy nanompo masony nahita ny mpanan-karena mandatsa-dakitra tao amin'ny fantatsahan-dakitra ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa mandatsaka faratsakely roa teo izy dia hoy izy latsako aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. amen. Hitantsika eo fa mbola ohatrany hoe ny tsara indray zany Andriamanitra teo ohatrany tamin'ny Abelaskaina ihany hoe ny anankiray nakasitrahany dia ny anankiray tsy nakasitrahany samy nanao rakitra ihany le mpanan-karena sy le mahantra fa nen'le mahantra ny nakasitrahany satria naninona tsarakarak'ile hoe abetsany loatra fa satria ozy izy ny voalaza hoe satria nomeny izay rehetra nananany tsika rehefa manao zavatra tsika rehefa manao zavatra tena manomboka amin'izah mihitsy io zay ny teny tsika rehefa manao zavatra dia tena ambinambony ataontsika ho an' Jesosy tena le izy zany tena zavatra tediavin'i Jesosy zany tena hoe zay fanananao zay rehetra anananao mihitsy raha ohatra ianao ka manana 1 million manome le izy tsy hoe ho an'iza ho an'ny asan'Andriamanitra ho an'ny mahantra ho an'ny manodidina ho an'izay mila fanampiana raha manana 1 million ianao tena tsisy dikany aminao mihitsy no mamena 50 000 100 000 mbola tsy sakrifisy zany fa raha manana ianao 5 000 ka iny 5 000 iny tonga dia nomenao zay ny sakrifisy zay ny tediavin'i Jesosy
tena sarako mihitsy miteny an'izay tsy mora le izy fa zay ny tadiavin'i Jesosy. Tsika rehefa manana dia mandamindamina be dia manamboamboatra be dia izay mety amintsika fitaitsika aloha zavatra rehetrarehetra raha misy olona mangataka amintsika. Misy fotoana dia ianao tena hoe tsy manana afa-tsy 500 000 ianao dia misy olona mangataka aminao 400 000 dia ahoana dia mazava be le normal be ny argumentsika za tsy manana afa-tsy 500 000 mbola anaovako an'izao dia anaovako an'izao 100 000 ny afaka omenana azy fa raha zay ny tadiavin'Andriamanitra zay ny sakrifisy zay ny tena tia tompo-ampianarina antsika androany dia zavatra tena le marary le tena tokony andrasan'Andriamanitra mihitsy. Hitanareo rehefa miresaka manome Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 13 no ankehitriny jerentsika vetivety koa hoe Hébreu 13:10 sy 9:10. Koa aoka isika anatitra ny fanati-piderana amin'ny alalany koa an'Andriamanitra mandrakariva dia mivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fahazamanadino anao soa sy andro fa fanatitra toy izany no sitrак'Andriamanitra. Hozy izy amin'ny teny frantsay hoe fanatitra ihany. Hozy izy hoe c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Izany hoe manome averikany ny manome kiraro ray totatota raha manana tsara sy vaovao anankidimy ianao sakrifisy mihitsy. Tsy ilainao arako midébarrassé anao araha be loatra le efa totatota fa le zavatra vaovao iny mihitsy. Izy fotoana nisy akanjo vaovao zay tena voafofidiako mihitsy le izy dia misy rahavaviko izay tena nahy tiako be iny fa tatio anaty le anahana kely mihitsy a tena menatra an'i Jesosy hoe akanjo vavy Jesosy dia tena tsy foiko satria hoe vaovao le izy. Nefa zavatra ohatran'izay le izy ny sakrifisy zany dia zay le zavatra makarary ianao iny le zavatra tianao iny araha-te hiakatra stady tsika maturité ao amin'i Jesosy dia zay ny tadiavin'ny Tompo. Izany aloha tsy moramora taolana be zany tsy moramora zany tsy hoe zany tena zany tsy hoe moramora zany fa zavatra tena zavatra mafy zany fa tsy isaky zany e mbola mora lavitra no isaky zany. Isaka tena mavesatra be azy Jesosy. I Abrahama rehefa tsy navita ihany finalement satria namen'Andriamanitra ihany ny ondry avy eo satria tsy vitan'le izy. Fa zay tena zavatra ampianaran'ny Tompo antsika. Nisy fotoana ihany koa le vehivavy iny moa avy eo nikian'ny Simona le napetrana an'i Jesosy. Dia zao zavatra nitranga tonga tao izy dia nivakin'le vehivavy le tavoahangy albastara dia namosony teo Jesosy teo daholo le menaka manitra dia nikritike anazy Simona hoe jerena ataon'io vehivavy io fandanimpona dia ahoana ozy Jesosy nakasitrahan'i Jesosy le sakrifisy rehefa natao ny fanadihadiana dia iny menaka albastara iny tena lafo vidy be mihitsy dia ozy izy Jesosy izany hoe Jesosy zany mierim-poti mihitsy. Jesosy zany miteny antsika hoe ilina ino ve mba mahafoy fotoana ao anahy ny volanao ve mba tena zany priorisenao ny hafa ve mba tena priorisenao. Izy Jesosy mantsy Simona za ozy tonga teto aminao tsy nanasany tongotra akory ianao fa jere ozy io vehivavy io nyvakiny mihitsy le menaka dia nanasany tongotra. Azonareo ve zany hoe takiny Jesosy nyreklameny Jesosy mihitsy zany hoe ilainy zay sakrifisy zay tadiaviny zay sakrifisy zay. Mikasika be foka izay raha gava anankiray zay ny servisy nangatahana taniny dia ozy izy hoe zaho ozy miasa zany izy dia mandray olona miasa raha miteny hoe zaho ozy afaka mianileko mihitsy le fandraisak'olona ahafahako manampy. Tena mikasika ny foko mihitsy zany zay hoe tena disponible zany tsika tsy ho an'i Jesosy fa tsy eo ntsony andendeny anaovantsika sakrifisy tsika tsy afaka miteny mihitsy tian'i Jesosy tian'Andriamanitra nefa tsika tsy disponible atsontsika izay miarrange atsika ihany zany mihitsy ho teneniko io voalohany indrindra raha misy fotoana ilan'ny olona atsika atsontsika amin'ny 20 alina maizina be ny tomobila lavitra ny garage ohatra ny zanatsika mbola minono na kely na zanatsika marary atsontsika
aiza ny sakrifisy tsy vitsy zany ka misy zavatra ohatr'izany foana isan'andro ianao, misy fotoana tadavin'ny olona anao, misy tena disponibilité ilain'ny olona anao, jerena ny fotoana tsy miarranger le izy, tsy mampetipety anao le izy satria ianao reraka, ianao mbola hiasa maraina rapitso, ianao mbola be programme be rapitso. Za tsitsitratra zany Jesosy. Zavatra ohatr'izany tena tadiavin'ny tompo amintsika. Tsika rehefa atao anatin'ny fahafahana dia lasa tena ataoko hoe nahatsika ary dia tsy tonga tsika mivavaka mangatsika avy ny olana makasika fonga efa misy amintsika avy any sabotsina mehana avy any tsy haiko alasoa avy any ambomanambola misy mandeha busy misy nefitsika mety hoe vao mangatsika ao aneha tena le tena fa Jesosy eto hoe le izy tsy dia any amin'le hoe mamonjy fotoana loatra fa le sakrifisy le zavatra andrasana amintsika mihitsy tena zay mahatonga Jesosy amin'teny zay kely Luka teneniko teo Luka 21 le teneniko teo amin'izay Jesosy le miteny hoe raha misy ozy tiray na reny na zanaka mihoatra noho ny fitiavany dia tsy mendrika va zay le sakrifisy zay natsoka hoe raha atsontsika andao zanatsika raha atsontsika andeha misy tana koa le raha lahazay bivoka zany ny vadiny dia natsony misy mission tokony atao le vadiny efa miandriandro aloha tamin'izay dia izy moa tena niteny izy nga zany ampiteraka anazy ozy fa za irahan Jesosy dia andeha dia tena ohatra amin'izay zao le izy tena zatra tena mahafinaritra ao anatin'le izy tsika tsy mieritreritra amin'izay fa ohatran'le tamin'ny Abrahama teo misy zavatra tena ataony Jesosy zany ao anatin'izay miakatra ny fitiavantsika azy lasa tena akasitra amin'ny fontsika mahafony zavatra rehetra ary mampanantena be koa Jesosy hoe tsy misy ozy ka efa naforay na reny na zanaka miampifanenjehana ka tsy azo zavatra avo eny eto an-tany dia efa manomboka tena tsika zany ao amin'izay rehefa mba miantso re Jesosy dia mba prioriseo izy rehefa miantso ny mpiaramonina miantso ny mpiarabelona mangataka fanampia mangataka zavatra ilanatsika tsika manana an Jesosy ampandefero ny vatana ampandefero ny tenatsika ampandefero izay momba atsika raha misy vola ilain'ny olona amintsika ilain'ny tompo amin'ny asa ilaina prioriseo re Jesosy tsy zany ao miteny an'izay fa ny fanahin'ny tompo ny mampiteny an'izay maraina na aray an'izay ary za dia tena mbola mianatra ary meratra amin'ny Jesosy zay natao hoe zanako marary raha tena tsy fokolozana folo andro zany ary tena Jesosy mihitsy Jesosy amin'ny mission ary Jesosy mandamina be mihitsy raha vao mihoatra ny folo andro le zaza hoe dia hoetiko reo Jesosy tsy vita reo raha vao zay tena hoe mianatra an Jesosy fa tsisy dikany zavatra rehetra fa Jesosy mitady sakrifisy ho atsy amintsika ary tena isan'andro zany dia tadiaviny amintsika ny fiarahana amin'ny Jesosy zany ny tena mahafinaritra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo dia ohatra le tenen'i Davida teo ohatra hoe tena tiany zany zavatra hoe tena vidiana lafo mihitsy no atao an'Andriamanitra tsy le zavatra tsotsotra le moramora weekend ianao disponible dia tsy manino dia rehefa manao fotoana atao somafa sabotsy mba tsy miasa azafanta zaho anatin'izay za tena anatin'izay mihitsy tiako tenena zany hoe le sakrifisy dia vao raha vao mandrerandreraka amin'ny vatantsika mihitsy dia tsy manao tsika raha vao mampararary poketratsika dia iditsika raha vao mandanindany atsika rabata na ara-panary alamindamitsika modimodintsika faniny misy olona anankiray izay koa tena mikasika amin'ny foko tena tsy manina fa tena zaraiko le izy tena rahavapiraita-po any ampitan-dranomasina any zareo tena mpamafalalana ny asany mpamafalalana ny asan'ny zareo mpanadio dala ny asan'ny zareo misy taona nisy asa natao zay tomoniko fa tsy manino ny hoan Jesosy ny voninahitra ianaratsy 4 000 € ny vola nomeny anaovana an'izay asa zay tena tsy tako izay lazaina aminareo amin'izany tena mahakasika fonga zany tsy resaka vola loatra mahafaty tsy resaka vola mihitsy fa ny sakrifisy ny antsika le ambonambony mihitsy ny ataontsika an Jesosy fitaitsika daholo aloha izay atao dia misy ambonambony dia iny fa ny anafy tena hoe zay natoto loatra ny vehivavy manano tena hoe zay rehetra nanany dia jereo ny fankasitrahan Jesosy anazy tena tonga dia voakasika amin'ny fon'i Jesosy hoe ty vehivavy ty izay rehetra nanana ny nomeny
fa ny anao superflu amin'ny teny frantsay izy miteny amin'izay amin'ny Luka 21 teo neny mpanan-karena moa zay superflu zany hoe zay ambonambony fotsiny nomeny fa ny vehivavy dia tena hoe zay ary izy tena tsy hoe chiffre mihitsy resahantsika fa le toepo le mahafoy mihitsy dia tena ho hitantsika mihitsy hoe mikasika amin'ny fon'Andriamanitra mihitsy zany tena mikasika amin'ny fona mihitsy zany hoe olona tena vajanony mihitsy ny asany le asa nefa ny azony vola be raha oharina amin'ny service angatahan'olona aminazy fa nefa dia anileny mihitsy le asa hoe ajanoko zany le asako fa mila fanampidy ty olona ray ty aleo andeha hanampy anazy ohatr'izany sacrifice tadiavin'i Jesosy amin'ny fiainantsika ohatran'izany zavatra tena tadiavin'ny Tompo androany tena hoe tena hianatra mihitsy ntsika ary matoa izy atao hoe sacrifice dia misy famonoana ao anatiny dia le izy zany miaraka amin'le famonoana ny nofo ihany mbola velona be ny nofonao tianao be ny tenanao atsony ianao ambony 10 alina modinao fanina fotsiny zany ny andro aly ianao mangatsika fa raha amin'iny ianao tsy mahita excuse zany ianao fa rehefa milanao ny olona lasa ianao mandeha manao zavatra rehetra ianao anampiana ny olona fantako Jesosy fa minadina ana amin'izany tsy haiko hoe inona no ataony fa tena zay reto ny andrasan'i Jesosy amintsika isan'andro tsika miteny foana hoe inona ny avalokanao Tompo tia Jesosy irao za Jesosy anao ny sitraponao fa fotoana kelitsika fo ndraindray tsika raha prévu ohatra za zao anatin'izay mihitsy tra miprevu satria vacances ty fotoana ty ka amin'ino misy ovaina andao Jesosy misy asa tampoka ary eo dia fa Jesosy efa prévu amin'izao ty fa programme ankorotan'izany koa sacrifice koa zany na efa manana programme milamina be ary ianao rehefa tonga Jesosy anakorotana an'iny tady sacrifice izy dia manaiky ianao ok Jesosy ty fotoana ty mba saika akakoaina mba saika ikarakarako vady aman-janako misy olona marary ary avelako ty fandeha indray ary ho anao zavarehetrarehetra zany ohatran'izany le izy zay lena zay teo naronjato ary ny volany aminao sisy tsy misy miteny mihitsy hoe zay manan-karena ihany ny afaka manao asa misy mieritreritra mihitsy za rehefa manam-bola eo anoana ny asan'Andriamanitra na tsy manana ary ianao toany ny asan'Andriamanitra zay tsy mba metana resaka vola mihitsy fa tena fanahy teny anahy dia teneniko le izy na tsy manana ary ianao toany ny asan'Andriamanitra raha zany ny sacrifice aza miandro fotsiny aleo tena rehefa misy zao mbola be an'ity misy an'ity atao aleo nge io ilamina eo hoe milamindamina io azo tonga dia be da be ny ataoko amin'ny tsy mitady aminao be da be zany Jesosy mitady zay rehetra mananao izy le marary aminao iny mihitsy ty koa mikasika ny foko koa ty efa ela be mpanao raranay izy tan'izany fa nanombonomboka io miomana io dia Jesosy moa hitahiry azy samindra fo aminy fa lasa lavilavitra izy zay dia tamin'ny vao vita batisa izy zay nanao batisana azy tao an-trano dia resy lahatra be mihitsy izy tonga mifandraisam-bola farany volana dia nanantona anay sy vadiko izy dia tamin'izany tena tsisy hoe mateve zany natao hoe misy fandoavam-bola gaga be mihitsy zaho izy avy name karama zany omaliny zay ozy resaka kely aminareo dia fa teo izy ny karamako rehetrarehetra mba andoavy mateve tena hainareo ngamo zany hoe karama anankizy manao raharaha ao an-trano karama rehetrarehetra nomeny anay andoavana mateve tena menatra amin'izao Jesosy amin'ny fitiavana ty olo ty za mino angava Jesosy mbola merina azy amin'ny lalatsara zay nataoko eo somary lasa lavitra kely izy fa Jesosy mikasika ny fon'olona Jesosy zay teneniko amintsika hoe ankasitrahan'Andriamanitra amintsika ireo misy manontany mihitsy hoe Jesosy inona tianao ataoko te hanompo anao dia le hanompo anao tsy voatery hoe herinandro ray volana ianao mandeha foana isan-kalahady anao mission mandeha hitoro-teny fa any amin'ny fiarahamonina any misy sacrifice ilain'ny Tompo any na aloka tianao be any dia efa sacrifice marina zany tena hoe tena misy fotoana tena tsy fantatra mety manao loka manokana mihitsy ianao spécial irana tsy meritreritra fa irana sa le silamanga kan'izay moa tsy misy fotoana misy fotoana ianao tena hoe manao loka zavatra préparenao ohatra ho an'ny famille anao tsy fantatro misy ola sahirana tonga mandalo alefaso ny loka hoaniko zany hoe dia sacrifice azonareo ve izy dia sacrifice hoe zavatra hoe sarotra be tadiavina be fa zavatra anananao fa tianao na poketra araka dia tianao
Isana zay tokony nakanjo bala dia vaovao zatra vao vidiko kosa be tamin'ny zoma mihitsy vao nanaovako voalohany mihitsy ny akanjo bala tonga dia nangatan'ilay olona nandalo afa tena tsoroko hoe oza hoe zany ve saika vao vidy an'ity tena menatra an' Jesosy tena hoe akanjo ba nefa ny lanitra raha ohatry ny ahoana nanaondaozan' Jesosy azy dia tena hiasa ao anatin'ny fotsika Jesosy tsy resahana fotsiny izany rehefa avy eo ary ianao dia efa isy anadinan'ny tompo anao za zay miteny izao dia efa fantatro ny miandry ahy fa tena hoe Jesosy hanome hery ary rehefa misay izany tsy vita amin'izao fa rehefa misaintsaina ny sakrifisin'i Jesosy ianao hoe ohatran'izay Jesosy ny lamindamina tranquille tany an-danitra tany nefa nidina mihitsy izy amonjenana ohatr'izao Jesosy tena tsisy olana mihitsy tany nefa tena tonga meviteny hoe sakra mihitsy Jesosy dia tena ampisolontsika rehetra ozy Paoly hoe tena ary amin'izany ozy dia tena aoky ny tenanareo atolotrareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ny antsika izany fanatitra velona satria tsika mandehandeha olona velona ny afaka disponible ho an'ny fiarahamonina olona velona ny afaka manampy olona zay natoko hoe mivelona amin'ny daholo ny fiainana na manatitra olona amin'ny alina arany tena rehefa raha anatitra olona amin'ny roa mazoto daholo amin'ny roa mbola mety raha alina be ianao efa reraka ianao mbola hiasa maraina ohatr'izany ary zay masakrifisy azy zany tadiavin'i Jesosy zay tadiavin'i Jesosy ary isan'andro Jesosy dia tena manome situation antsika ahafahantsika manao soa ozy izy hoe araroty ny andro azo anaovansoa fa ratsy zao fiaina amin'izao dia tiako ampahiresina antsika hoe tsy reraka izany tsika rehefa manao an'iny mamafy any an-danitra tsika mety reraka fotsiny mivadantsika tsy ampitoromaso tsika fa amin'ny fotoana anankiray omeny Jesosy mety mijaly kely fotsiny mety hoe tokony nataonao loka herinandro ve tokony nanao loka eny ianao ohatra efa ilay olona mangataka dia mba hovainao frity fotsiny no lokanao herinandro dia ilay olona mahazo zay ilay sakrifisy ohatraohatr'izay ilay zavatra andrasan'i Jesosy amintsika aza mitady zavatra lavitra be fa zay anananao eo zay karamanao eo zay fotoananao eo zay fahasalamanao eo ndraindray koa ny arerahana sy ny vatana koa dia tena ohatran'izay mihitsy hoe tena fizana kosa Jesosy raha mbola zao ndray vao avy taridy andeha aridy amangeridy akary leo indray mankaina aloha fa tena amenery ianao hoe ny mpandehanana iny ary atao amin'ny fitiavana ilay izy dia misaotra anareo rehetrarehetra ny naheno an'izay nandray an'izay ny fanamasina hiasa hiarivavakytsika Jesosy malala misaotra ny amin'ny teninao Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra takinao aminay ary fantatra hoe Jesosy fa raha misaraka aminao zay dia tsy mahefa nahinana inona ary tsy vitanay izany Jesosy raha zay amahazay anay dia tsy mahavitan'izany fa zay mametraka limity foana fa androany Jesosy malala tena miampitehatra amin'ny fahasoavanao zay te hanao ny sitraponao zay te utile manodidina anay zay te hanampy zay te ity zay Jesosy te hanome zay Jesosy mampianarana ny tompo ome hoery zay Jesosy ary tena hoe tena foiny aminay tena hoe amoniny tena anay zay mombamomba anay Jesosy ka tena havitanao ny sakrifisy ho aminao ary dia mba tena ho fanatitra ho sakrifisy manimpofony akasitrahanao zany Jesosy malala misaotra tompo amen. Halleluja. Misaotra ny vatoko njara zay teny zay voky tsara teo am-pitoerana teo tombo mbola hitasy amianao azy zay manatsofina hoentinyainao izy en'izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana afaka akatony ny teny ianareo fa aza ho mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny teny anareo fa zay mankatony teny no ho sambatra amen. Tena hoe mitandrola kanefa fonao dia tsakotsakonao any zay teny zay zay natao hoe disciple tsy zaza tsony amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa disciple mandehana zao tontolo zao natao mpianaka ny firenena disciple tsisy égoïsme antsony tsy centré aminao tsony zay natao hoe disciple miaramila isa miaramila alleluia ary tena miaramila amin'ny asany fandarana
fa tena hoe miaramila zany tsika eo am' jesosy ary tsy anarany fotsiny hoe miaramila fa tena hoe miaramila tokoa ve ary hoan'ny tokony miaramila ne tsika rehefa mamaky tsika atao timody dia ozy pete paoly hoe ny miaramila manafika dia tsisy maniko tena am'izao raharaha zao tontolo zao mba hahafahalelena niraka anazy e tena hoe miaramila zany dia zay le fiainana miaramila efa nanoka tena miaramila dia mivadana miaramila zany efa zatra alleloia vadana miaramila zany efa tokony hozatra hoe miaramila mivady raha nareo mivady zany samy miaramila tokony efa zatra nareo tsy problème matsony satria efa mahay vision mahay maheritserina hoe miaramila zay mivady fa raha ndray mola miaramila ndray tsy miaramila mola combat ve fa raha samy miaramila koa raha mety mola combat ihany fa raha fa samy miaramila ao amin'ny sahany tompo a fampicomprendre atsonandro dia andro atsonalina dia alina inona ny ataonareo loatra noho ny sasany misy jesosy raha zay tianareo ihany miarabainareo inona ny ataonareo loatra noho ny sasany zay tianao ataon'ny olona aminao a ataovy aminy koa zay ny lalàna zay ataon'ny olona aminao a zay ataonao amin'ny olona zay no ataon'ny olona aminao alleloia samaritana tsara fanahy zay keo azoarana anazy samaritana tsara fanahy sambola eny amin'ny programmany nidiny izy avy Jerosalema nahita le miarambona teo fa mijanona izy le vita nandalo teo mijery maso fotsiny mpisona nandalo teo mijery maso fotsiny ny jiosy nandalo teo mijery maso fotsiny fa ny samaritana tsara fanahy nandalo teo nidiny samaritana sy ny jiosy zany a sakaisy maso samaritana sy ny jiosy tsy mifakahazo samaritana dia mipetraka atao an-tanin'ny jiosy a fa ny samaritana dia métisy fa tsy pura zany tsy pura jiosy fa nalainy jesosy misy le fanoharana hoe jiosy accidenté attaqué io fa ny jiosy niara-ny aina taminy a mijery fotsiny daholo fa le samaritana zay tsy mifakahazo aminy a no nidina ary rehefa nidiny io a tsy vitany hoe nidiny etiko mba afaky ianao fa maheresy lasa tsaroko mba afaky ianao e io raha laha tsy vitany hoe mivavaka fotsiny io tsaroko mba afaka distance fotsiny le milaminy eny mivavaka distance aloha misy efeny fa misy fotoana toko miteny mihitsy hoe tsy vita mivavaka io fa mitsakana ianao dia tany e tsy vita mivavaka sy mitsodrano fotsiny io aiza ny action finoana raha masa fa tsy finoana fotsiny foana ny finoana raha tsy misy azy fa finoana raha anasa nidiny izy jereny le maratra ny tsabony ny fery na sy ny divay any amin'ny any zany efa misy divay mandehandeha tsy eo sotroana akory fa efa misy zany action ataoko premier secours any anao koa zany efa tokony misy premier secours rehefa misy mila zavatra fa tsy za tsy nitondro ininona aty zao alleloia ekipe miaramila amin'ny fotoana rehetra vonona tsy aza mieritreritry inina anao tsy hoe misy zavatra fanetanana eo rehefa aveo hoe ty am'izay ara le carré be dia maratona manotsaka eto daholo tsy zay ny politika antsika eto fa tiako ohatsy a amitahan'olona sy exploitena olona le message ndraindray hoe maratona am'izay ara fa zay ny message ary tsay am'izay ary tsy zay le zavatra tiana hotratrarina eto fa ianao le bon disciple an jesosy naizanaiza le anao a ninina ataonao vrai disciple anao tena hoe mireflete any avany an-dano tena hoe zany tokoa ka miaramila an jesosy halleloia na fony tsy haiko nisy programme ny samaritany iny na de fa ny samaritany iny tena nafonfoana mihitsy aloha mety misy afaka ratsoa tany hoe oka aloha aleo lamakena programme misy maratry ty a dia aleo no aheloka daholo atsika any ambadimbadika rehetrarehetra fa tiany urgent mbala le urgence savenao ny atao hoe urgent samy hafa amin'ny important misy ny important fa tsy urgent fa misy ny urgent sady important
dia misy fotoana avela aloha ny important fa tia urgent. Halleloja. Fanamasina lazava sy ampianaka lazana amin'izay fa misy ny urgent mipetraka aloha ny important. Netiny dia mbola netiny indray any tany amin'ny toerana fitsaboana. Tsy vita izay fa rehefa nalefa tany a, io matsabo eo. Reny fitsaboana azy. Fa raha misy tsy milampy io a, onerako rehefa miverina. Ay. Mandehana dia manaova toy izany. So dia mitsika ho aniza azy zany. Mandehana dia manaova toy izany. Zah ianao. Halleloja. Mandehana dia manaova toy izany. Teny amiko Jesosy. Teny aminao Jesosy. Zay le mianapika. Mafy ny zavatra rehetra. Zavatra anankiray vao fampizarany maro koa zavatra voaray. Ten'Andriamanitra maro dia zao. Misy lehilahy te hanova ny fiainana mandrakizay. Ahoana ataoko azona ny fiainana mandrakizay? Inona voasoratra ho Jesosy? Ny hoe aza mijangadjanga. Ny hoe manajana ny renonao sy ny reninao. Aza mangalatra, aza manongolona, mpiavana namanao tahaka ny tenanao. Efa nataoko daholo tany za mbola kely dia efa nataoko ireo. Finona tsy mbola matateraka any. Mandehana dia amin'ny fananao rehetra. Omeo malahelo, zareo avy manalala. Sakrifisy zany. Avotsoa, omeo malahelo, manaraha. Dia tao aorianan'iny Jesosy misy zavatra nazainy avy eo. Fa misy zavatra votsitra rahalahy. Misy zavatra votsitra ranabahy. Misy zavatra afoy rahalasa ranabahy. Misy fotoana efa tena izay hoe kamikazy. Hainao zany kamikazy zany. Tsy mieritreritra ny velona intsony zany. Japonais namorona hita amin'ny guerre mondiale. Rehefa motika izay izy a, tonga dia mandeha amin'ny avion pilote a. Dia misy toerana mipotehana. Tsy mieritreritra ny verina any an-tanàna intsony fa miara-maty amin'ilay avion ao. Potika ao. Ny silamo manana eritreritro ohatr'izay. Manao kamikazy dia mahazo loka be rehefa any anatitra. Manao vivery ny aina zany. Manao vivery ny aina. Sarotra ve ilay miaraka amin'ny Jesosy? Androso zany za tsy androso. Fa dia atao fotsiny hoe ny miaramila mandroso ao aloha tafika loza ratra. Fitsarana tsy misy misy. Zay ny mila. Iny sakrifisinao na tonga ny lehibe fa rehefa hoe baly misy vovo be ianao, misy voa ianao. Miaiko fotsiny olona manohy tena ho an'i Jesosy satria ny bebahy ianao manohy tena ho an'i Jesosy. Miovay ianao. Fa aiza le fruit ianao. Misy fotoana fotsiny miteny, tonga dia action. Tonga dia fruit ny hita. Be bakan'io. Alléluia. Mpianatra ny tompo ianao. Teo mpianatra Jesosy. Alléluia. Dia avy eo maneno hoe tsy foana fikelezana eo. Tsy diso zany. Matoa Jesosy ny teneny hoe tsy misy olona na fore, na foray, na fohy vady, na fohy zanaka, na fohy tany, na fohy zay toy amin'ilay raiky ao. Tsy misy olona na fohy izy a ka tsy handray. Handray avy zato eny. Ila mi-expérimenté ianao zany. Expérimenté kely le izy e. Fa lazaiko anareo teto le mba expérience anayko tamin'ny tany faralahy io fa tsy tena. Fa expérimenté kely zay mamotsy zay. Ahitanao hoe iny fa miverina. Jesosy no miteny io. Halleluja. Jesosy no miteny. Ka tsisy hoe nafoy ianao, nanao sakrifisy ianao. Ozy ny tompo hoe any an-danitra vaky fa eto an-tany koa anao dia efa maray. Halleluja. Zany hoe Jesosy ke zany manampitamby any misy tambiny io sakrifisinao io. Ndraindray tsy hitanao koa le tambo fa efa iainanao. Le tambiny ary mety efa laninao fa efa hoe ianao tsy mahajery mihitsy dia ohatry mitezitra foana ianao be le tambina sakrifisy efa azonao. Fa tsy ianao tsy maha-discerner an'ilay izy. Halleluja. Dia samy io mpankatony tentsika tsirairay avy fa zay ny afatra. Zay ny afatra hoe tena mavoaka izany mba miaramila an'i Jesosy tao. Mba tsy tenena ratsy ny anaran'ny tompony.
Eto zany anao zany mety misy olona mila materinao hoan'ny tompy zao nefa ianao any vaty. Rehefa amiraha be, sa materinao sa fotony alaka anao mianatao baibay anao. Testentsika amin'ny tenin'Andriamanitra io, testentsika. Fa io rehefa tia ny fitiavana mobily. Azonao rehefa fitiavana mobily mandeha. Fitiavana mobily. Fitiavana kely natonga Jesosy nanao sakrifisy. Ka rehefa hitanao sakrifisy nataon Jesosy, tena tia Jesosy ianao, aza manao sakrifisy raha tsy tia. La an'lereo anao, tsy hitan'Andriamanitra akory. Satria tsisy hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, nefa tsy manana fitiavana. Dia ohatran'ireny sy ambalana bateri ireny. Tsisy na dia manolotra ny tena kodorana aza, na dia manolotra ny anko amin'ny malahelo aza, kanefa tsy manana fitiavana. Tsinotsinona. Fa ataovy amin'ny foy, ataovy amin'ny fitiavana, ataovy ohatranao an'i Jesosy. Zay fomba fisaina mitondrana zany, ataovy ohatranao an'i Jesosy. Zay rehetrarehetra ataonareo izy dia ataovy amin'ny fo, tahaka no amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Fa ny tompo no raisanao valim-potia anatin'izay. Halleluia.